Vahotrany lehilahy Chaine Intsony izay holazaina manoloana an'ity ady mafy izay atrehany Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy amin'izao ankehitriny izao. Hita manerana ny nosy ny fitokonana izay ataon'ireo vahoaka marobe izay mitaky ny rariny sy ny hitsiny ary hita ihany koa fa Hihemotra ihany ireo maratra sy ireo Maty vokatry ny tifitra izay ataony mpitandro ny filaminana. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba honina mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny tohiny ilay Grevy izay tena efa naratrana olona maro amin'izao fotoana izao no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Raha io fitakina izay nataony génération Z io dia tokony fitakina izay tsy hoisy an'ireny rotaka etsero ireny fa noho ny sakantsakana izay nahazo azy ireo amin'ny tsy fahafahan'izy ireo maneho ny hevitra izy ireo ankahalalahana ary manao fitakina ampilaminana dia nanomboka teo voaraikitra iny sakoroka iny satria maro tamin'izy ireo no voasambotra ary teo ihany koa ny fitifirana sy ny fandefasana babandatra maso ka isany nahatonga an'ireo génération Z izay tafitroatra ary iny hitantsika iny mo noho ny afarany rehefa aveo satria lasa nivadika fifandonana ilay fangatahana ampahatsorana izay no kasain'izy ireo hatao. Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony nampiasa hery ny mpitandro ny filaminana mba ho famoretana an'ireo rehetra izay manao fangatahana izay fa tokony navela ankahalalahana izy ireo haneho ny heviny izay amin'ny mahatany tandalana sy ny tany demokraty any Madagasikara. Fa tsy zay anefa ny zava-misy fa toy ny teritery izay efa mahazo amin'ny fiainana andavanandro ihany no mbola nitohy noho ny aveo nanomboka teo mantsy dia samy niakatra avokoa ny atezeran'ireo rehetra izay nanao an'izay fitokonana izay ka niafara tamin'ireny fifandonana mahery vaika ireny. Tany amboalohany dia betsaka ireo nanamaivana raha vao nanondro daty 20 septambra 2021 ireo mpanolotsaina ny tanàna ny Antananarivo telo menadahy taorian'ny fametrahan'izy ireo taratasy fitaomana aniloholona lalatina rakotondrazafy hiatrika ny fanafoanana ny delestage sy ny fahatapahan-drano teny milapa miantso anosy. Nandritra izany fotoana izany dia ny anarisika ny ambompo tao anatin'ny génération Z na ireo taranaka ankehitriny manoloana ny fijaliana izay moapampana ateraky ny fahatapahan-jiro sy ny tsifisin-drano tao Antananarivo renivohitra tao. Ireto génération Z ireto izany no nitarika ny tolona izay natao ny 20 septambra lasa teo iny fa tsy nisy solon-kafa izany. Fijapina train araka izany no nataon'ireo mpanao politika sasany izay mody nitetitety ireo toerana be olona tamin'ny tapany hariva iny. Mandalo kiondalana araka izany ny firenentsika ankehitriny satria efa manomboka tonga saina ireo tanora fa tsy mitazam-potsiny Intsony manoloana ny tsy fihetezana rehetra misy ao amin'ny tany sy ny firenena. Tokony ho tonga saina sy hanova famindra araka izany ireo mpanao politika goekantitra efa zatra manao fitaovana ireo tanora fa efa miova tanteraka ny pejy amin'izao fotoana izao. Ny indro kely fotsiny tamin'ny tolona ity dia nisy nanararoatra ny tolona ka nibrioka tany amin'ny fanimbana sy fandrobana fananan'olona. Raha ny feony ely dia maro ny zavatra tsy mazava ao anatin'ity fandrobana fananan'olona ity satria samy milaza ho tsy tompona andraikitra amin'izany avokoa na ireo fitondrana amin'izao ankehitriny izao na ireo mpanositra ary samby mifanelikilika amin'ireo izay naniraka an'ireo azo lazaina hoe gros bras hanao fandrobana fananan'olona izay. Ao moa ny milaza fa ireo fitondrana ihany naniraka an'izany satria tsy nisy voakitika ny fananan'izy ireo hoy ny sasany. Ao koa ireo milaza fa ireo mpanositra no naniraka izy ireo amin'izay mba raikitra izay hoe fanonganam-panjakana izay hoy. Raha ny vaovao amin'izao mantsy dia mbola mitohy hatrany ny tolona izay atao génération Z ary efa mitaky fanovana indray ry zareo amin'izao fotoana izao. Mitohy ny tolona tongotra ambiandakana izy ity ka tsy ajanona raha tsy tafiampita hoy ny fanambaran'ny génération Z Madagasikara. Miova ny endrika isehony anio hisy ny fiarahana manadio ho firaisampo amin'ireo voroba fananana tamin'iny omaly iny ary mba hamerenana amin'ny laony ny endriky ny tanàna ny korontana. Eny amin'ny rokady kosa ny fotoana aorian'izay lanja sorabaventy hanohy ny fitakina
Nilaza ihany koa izy ireo fa tsy andeferana mihitsiny izay mpandroba mpandoto ny tolona izay vokarano matratra ary antsoina avetrany ny mpitandro filaminana mba tsy tsitsy izay mandroba na manimba fananana iombonana. Raha niany antsirana amin'izao fotoana izao ao anatin'izay tolona mafana izay na dia efa nihemotra aza ireo miaramila dia mbola nanohy tolona ihany ireo vahoaka ka nanomboka teo dia niditra antsehatra ny zandary ary raikitra avetrany ny fitifirana izay nataon'izy ireo ka nahafatesana olona robe izao tamin'ity androandroany ity ary naharatrana mpanao gazety ihany koa vokatry n'izay tifitra tamina bala réel izay araky ny voalazan'ireo mponina avy any an-toerana trany. Tezitra mafy araky izany ireo izay namany ireo zay voatifitra tao anatin'izay fihetsiketsehana izay araky ny nambaran'izy ireo mantsy tsy olona andeha hitokona na andeha hanao fihetsiketsehana ireo voatifitra ireo fa olona izay nikasa andeha hiantsena ka iny fa nifanehatra tamin'ireo mpanao tolona ka sahala amin'olona nitolona ihany ary izay no nahatonga azy ireo no tratrany izay bala ny mpitandro filaminana izay ka ny afara amin'izao famoizany aina izao. Tezitra mafy izy ireo ary milaza izy ireo fa tsy anaiky an'izao raha zao vita moramora ka hanohy ny tolona vetrany izy ireo vokatry n'izay hatezerana amin'ny fahafatesany naman'izy ireo zay. Mafana dia mafana araky izany ity toedra raha ity ary mihenjandroa ny tady eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao ary indrindra fa ny eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana izay tena manahy mafy sahady amin'izao fotoana izao fa mety hiafara amin'ny fananganam-panjakana izao raha izao raha toa ka tsy misy ny fiovany toedra raha ato anatiny andro vitsivitsy ato ary raha toa ka tsy misy vaholana maharitra izay horosony fitondram-panjakana dia mety ho zay ihany ny afarany na ihany koa mety ny fametrahampialana angambany no iandrasany vahoaka marobe izay manao tolona amin'izao fotoana izao raha toa ka tsy mahavaha olana na ihany koa tsy mahavaha ny filan'ny vahoaka ireo mpitondra fanjakana amin'izao ankehitriny izao koa dia andrasantsika izay mety ho vaholana maharitra izay horoson'izy ireo zay amin'ireo vahoaka marobe izay tena efa rombotry ny delestasy sy ny tsy fampinarano amin'izao fotoana izao miampy an'ilay fiainana tena mafy dia mafy satria ny vidim-piainana miakatra nefa ny karama tsy miakatra eo ihany koa izay jalijalim-piainana amin'ny fiainana andavanandro zay izay efa tsy tanisaina intsony fa tena mahantra dia mahantra ny malagasy amin'izao fotoana izao ary tena miaina ao anatin'izay tena mangidy noho izay fahantrany lalina izay iainan'ny vahoaka izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy makasitraka dia mirary soa.